Nisy ihany koa ny tafa izay nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny mpanao gazety Androany isan'ny fanontaniana napetraka tamin'ny mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Nanamafy moa ny tenany fa ny fifidianana solombavabahoaka ny tokony tanterahana mialoha, ary isan'ny fanontaniana napetraka amin'ny ihany koa amin'ny mahasakana azy amin'ny firosoana izay fifidianana izay. Anga mandeva olana foana ary ny fifidianana ankehitriny dia tsara fantatsika hoe efa hatramin'nymbenimbeny amin'ny teny fa ilaina ny fifidianana, tokony ho atao ny fifidianana ary tsy maintsy ho atao ny fifidianana, ary ny fifidianana no ahafahantsika mamarana ny crise politique eto Madagasikara. Misy rafitra napetraka teo mantokony andray andraikitra andray anjara amin'izany hoe fanaovana an'izany fifidianana zany dia any amin'izy ireo tsika ny tokony hitodika ankehitriny. Za dia miteny hoe ataovy ny fifidianana, za dia milaza hoe ilaina ny fifidianana, ary rehefa feno ny fepetra rehetrarehetra tokony miroso amin'izay fandrosoana ny fifidianana izay tsika. Efa niteny mihevitra ao mikasika an'izay, efa niteny mihevitra ombenimbieny zao vao mahatsapa daholo ny rehetra fa ay tsy zavatra aminazayko efa taona lasa volana lasa, ay tena hoe zao vao tsy mahatsapa ny rehetra hoe tena nitombona ny tenin'ny filohan'ny tetezamita. Za efa niteny fa ny ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena dia ny fifidianana solombavabahoaka ny ataovy mialoha. Za milaza anareo ary mbola miteny foana fa raha ohatra ka ny fifidianana solombavabahoaka ny natao mialoha tsy nisy candidat 250 ohatran'io teto.